Nampiantso ny gouvernemanta kosa androany maraina ny anteny merapirenena amin'ny firongatry ny asandalo any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara indry hitaoran'izay nisy ny fanapahakevitra izay niraisina vetrany. Adiny 10 manintsy naretany fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny anteny merapirenena androany raha niresaka manokana ny ratsy fandriampahalemana izay mirongatra tato ato tany amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara indry. Tsy azo natreha be sy ny maro ny fionana ho an'ireo sombavambahoaka dia ny fanatanterana ny fehi-kevitra izay fanovolavolaina teo anivon'ny anteny merapirenena no takin'izy ireo. Voalohany dia ny interpellé ny gouvernement ny parlementaire rehetrarehetra momba ny resaka insécurité any amin'ny faritra atsimo. Raha tsika malaza fa nisy gendarme anankiroa no maty tao Tsivory dia ny commandant de brigade ny Tsivory miaraka amin'ny milefitriny. Manolo tio davatio zany dia matetiky piavy fa ny gendarme zanaka ny Tuléar, gendarme ny Tuléar, ny omby ny Tuléar zany foana zany ny zava-misy eto Madagasikara. Manao zavatra zay zany dia mahatsiaro ho tombotra amin'ny olona ny zava-misy amin'ny eto Madagasikara izahay sombavambahoaka vafidy ao anatin'ny faritany ny Tuléar. Koa tsotra ny valitenay tokony hisy fanapahakevitra immédiat zany hoe misy fanapahakevitra mafona dia androany momba ny resaka tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra atsimo eo. Ary zay mahatonga anay hoe laha toa ka hatao resaka coup d'arrêté raha tsy hitohy aleo tsy misy. Ary eto koa zay mbola manahitra raha misy zany ny opération ataon'ny fanjakana momba ny resaka insécurité avy atsimo dia tokony ho avisena foana zany milay député voafidy amin'ny toerana misy ohatra Amboasary. Misy opération natao ny coup d'arrêt natao ny dahalo rehetrarehetra fa mahafantatra avy miala ty zany ilay opération dia efa tsisy eo an-toerana dia manontany ilay force hoe izy ny olo ratsy eto tena ny fokotana fotsiny zany zay olo tsy tiana dia daroana dia maty fahatany tsisy dika zay zavatra zay zany iarahana misalahy ny resaka opération raha te hahomby eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny andraikitra noraisina dia fa be raha eo anivon'ny solovavahoaka zany anisan'izany ty fiantsona ny membre ny gouvernement hiakatra ty tsy mazaza ty zava-dehibe satria fa nisy ny toy izao mbola tsy mahafapo ihany ny vokatra hatramin'izao dia nampaantso zany zahay ny gouvernement hijerena hoe aiza ho aiza ny zavatra efa natao aiza ny mbola hatao. Nisy ny opération coup d'arrêt teo misy ny asa mahafapo fa misy mbola tena mbola loza be ny afitsiky ny dahalo any atsimo. Ary ny tena mampanahirana rehefa vita le opération coup d'arrêt dia lasa mamaly faty ny malasona ny dahalo. Lasa le opération lasa indray fa manafika ary sahy mifanarana amin'ny tandron'ny filaminana ka inona ny tokony atao amin'izay zay zany nahatonga anay nampiantso ny membre ny gouvernement zay voakasika ny resaka filaminana androany eto Tsimbazaza. Andray andraikitra avy hatrany ny gouvernemanta ary androany hariva ihany sy dia hivory ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta taria ny premier ministre Kolo Roger. Fivoriana izay entina amariparitana ireo hetsika sy paikady apetraka entina metrahana izany ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny asandalo izany. Pakinay tao zany efa hita fa ny resaka tao zany dia tao anatin'ny chapitre maromaro ka izay hoe mba tsy andaniana andro be loatra dia atao atsangana ny comité ad hoc zany io comité ad hoc io vaina avy eo comité permanent zareo indray avy eo nanapaka hoe comité ad hoc momba ny isaky ny province anankiray satria manana problème spécifique zareo isaky ny province ka zay nanaovana azy hoe atsanga azy zareo dia ny ariva androany ariva à partir de 6h30 eo miaraka manao réunion zany nisy fivoriana miaraka amin'ireo comité ad hoc avy ary atsimo aloha satria ny atsimo no hoe tena hita fa un peu urgent amin'izao fotoana izao. Dia izy verimberina ny hoe hélicoptère asio hôpitaly asio ohatran'izao dia nataotao tsara daholo zany ny diagnostic hoe inona ny tsy mampisy ny fandriampahalemana hoe voalohany dia zao dia ao anatin'izany le hoe
tsy ampy ny fitaovana ara-olombelona zany a gendarme sy namany a zay natonga ny hoe atao koa midina mba hianampiny vahoaka miaraka amin'ny solomavambahoaka an'ireo miaramila reo zay zany. Misy koa hoe tsy fahampiny fitaovana teknika na tsy fahampiny fitaovana matériel roulant ou matériel volant zany sahala amin'ny hélicoptère ny tomobile ka zany rehetra zany tsy maintsy hoerahana amin'ny eritrrehetra tsara mba hafana akana fanapahan-kevitra le plus vite possible zany a androany hariva. Marina fa ny farany herinandro lasa teo dia mpitandro ny filaminana roa no lavy ny balany dahalo ary omby amanjatony no lasan'izy ireo.